Ry havana malala rehetra amin'ny tompo dia mbola ampitombona amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Arak'izay efa nolazain'ny mpitarika antsika dia alahady mamarana indray isika ny fibanjinana ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra, kanefa ihany koa alahady faharoa ny amin'ny karemy izay iompahanantsika ao anatin'ny fandinihan-tena lalina ry havana. Dia izay votoanton'ny hafatra amin'ity anio ity izany dia hitarika antsika ho amin'izany fandinihan-tena izany. Ary efa afaka sady tsika ry havana raha mamarana an'izany lohahevitra izay najorontsika sy mibanjintsika teto amin'ny sahany efintsika hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra, dia efa afaka sady ety am-piandohanana dia mbola tsy nalefa aza ny hafatra, efa afaka mandiny tena ny tsiraray avy mba nitondra vokatra, nitondra fiorenana marina teo amin'ny fiainanao ve, teo amin'ny fiainako ve, teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy marina tokoa ve ny tenin'Andriamanitra. Ary mitohy amin'ny fanontaniana izany hoe fiorenana manao ahoana indray no azoko nandritra n'izay volana izay, sady efa mahazatra hoe farana indray izany izao ny lohahevitra dia hibanjina lohahevitra vaovao indray dia tony lakilosy ny mopera moa ilay izy hoe ny teo ihany ny teo, tao tsisy vokany, tao tsisy akony. Ary izany ry havana no isintomana ny saintsika tsiraray avy sahady sy iombonantsika ao anatin'izany karemy izao ny fandinihan-tena lalina. Ny angalantsika ny havatra amin'ity anio ity dia ny izay efa nivakiana teo amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo, dia andeha velarintsika eo izany soratra masina izany manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ry havana. Raha ny tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo dia milaza n'izay nanjakan'i Rehoboama, tantara izay tao aorianany izay vakisan'ny firenena Israely ho anankiroa izany, dia ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Ny fanjakana atsimo no izay nitarihan'i Rehoboama nisy an'i Joda tao aminy. Ary rehefa nivaky ireo firenena ireo ry havana dia ny anisan'izay matimatesan'ity mpanjaka zanak'i Solomona ity ny hanamafy orina an'izany fanjakana izany, nitady ny hevitra rehetra hanamafisana orina ny fanjakana mba ho fanjakana tafatoetra tsara ny fanjakana. Anisany tao anatin'ny hevitra izay niraisin'ny Rehoboama no hoe hamoro ny tafika rehetra teo amin'ny fanjakana sy ny firenena handeha hanafika ny Israely avaratra ry zareo. Teo anatrehan'izany indrindra no nahatongavany tenin'Andriamanitra raha ny andininy faharoa ambin'ny folo, ny toko faharoa ambin'ny folo no mitantara an'izany hoe tsy afaka manafika ianareo fa rahalahanareo ihany ireo. Aza miady amin'ny rahalahanareo. Teo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany Rehoboama dia niaiky ny tenin'Andriamanitra, nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia voalazany eo manomboka amin'ny any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ny toko faharoa ambin'ny folo fa Rehoboama dia tena nanorina tanàna maro, tanàna manda maro ary tafatoetra tsara ny fanjakana. Noho n'inona? Noho ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra, noho ny faneken'ny sitrapon'Andriamanitra izay nilaza tamin'ny tsy amin'ny alalan'izany akory no ahatonga anao hamafiorina ny fanjakanao fa ny fankatoavanao sy ny fanekenao ny tenin'Andriamanitra. Ny andininy faharoa ambin'ny folo izay perikopa nivakintsika teo dia milaza toetra mampalahelo fa indrisy fa ilay Rehoboama izay nankatoa an'Andriamanitra, izay nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tari-dalan'Andriamanitra, nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany, tafatoetra tsara ny fanjakana izay nahoriny, dia indrisy fa rehefa voapandry ny fanjakany ny anahery nahafoy ny lalàn'i Jehova, nanadino an'Andriamanitra. Ary izany no ananganantsika lohahevitra ny hoe ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona, ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona voalohany ry havana dia izao ny hoe
Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny teny mananatra ny olony Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny teny no hananaran'Andriamanitra ny olony. Ny andininy fahadimy ry havana, andininy fahadimy no ilazan'Andriamanitra an'izany tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ary se maia mpaminany tonga tao amin'ny Rehoboama sy ny mpanapaky ny Joda izay tafangona tany Jerosalema no ny amin'ny Sisaka ka nanao tamin'ny hoe Jean lazain'i Jehovah, ianareo eo efa nahafoy aho, koa izao kosa dia mba afoy ianareo ho eo an-tanan'ny Sisaka. Rehoboama sy ny mponina rehetrarehetra tao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Rehefa avy nahafoy an'Andriamanitra ny tafiany fahavalo, ny mpanjakany Egipta niaraka tamin'ny firenena avaratra, torava le hery. Le hery izay efa natsangana sy efa nianteherana teo no ny fahafoizana tamin'Andriamanitra tao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Inona zao fahavoazana miatra eo amin'ny fiainana izao? Inona no tao anatin'ny fivoriana mikaondoha zany, lohandohan'ny mpisorona rehetra, niaraka tamin'ny mpanjaka, niaraka amin'ny mpanapaka rehetra, ny firenena Israely. Ahoana zao fahavoazana izay mahazo atsika izao no nahatongavan'ny tenin'Andriamanitra mitondra ny anatra, mitondra ny fampatsiarovana ny toetran'ny olona. Andriamanitra izay milaza manao hoe ianareo nahafoy aho, no antony zao fahavoazana izao nahafoy ianareo satria ianareo koa nahafoy aho ianareo tsinona. Ampatsiahivon'ny soratra masina, ampatsiahivin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ry havana ny toetrantsika olombelona. Toetra mora manadino, toetra mora mahafoy, aratarafina amin'ny fiainantsika ankehitriny dia tena hita taratra izany ry havana. Firifiry ny olona amin'izao fotoana izao, tena mifikitra sy mitady mafy an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fahoriana. Misy ezaka tiana tanjonina, mangatabavaka fatratra, mba hoe tombavaka fa ohatry zao, hoe tombavaka fa misy an'ity olana ity. Mitotototo fatratra mitady an'Andriamanitra, ary rehefa tena jerena ary tsy te hiala amin'Andriamanitra, to mifikitra mafy no ninona, no ny tahotra ny olana, no ny te ho tafatoetra tsara, te azo vahaolana. Mampalahelo ry havana dia izany hoe indrisy mampalahelo ny toetran'ny olona. Hampatsiahivin'Andriamanitra, hananaran'Andriamanitra, ary hatongavany soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra amiko, aminao ihany koa. Zany afatra izany manao hoe indraindray tokoa anetsika rehefa milama tsara ny fiainana, indraindray tokoa rehefa voavaly olana, indraindray tokoa rehefa tafatoetra tsara, mandry fa izay manadino an'Andriamanitra, manadino an'Andriamanitra, mahafoy an'Andriamanitra mihitsy azy. Hatrany moa ny resahany eto ry havana, tsy vitany hoe nanadino an'Andriamanitra, nahafoy ny Andriamanitra, nahafoy ny Andriamanitra. Mampandiny tena anao zany ry havana. Manahoana ny toetrantsika amin'izao fotoana izao anatin'ny vanim-potoanan'ny karemy? Toetra mpivadibadika, olona mora manadino, mahafoy an'Andriamanitra va? Isika ry havana, mazava ny soratra masina izay ambaran'i Jesosy amintsika ry havana. Hoy Jesosy manao hoe any amin'ny Jaona 5:12, raha misaraka amiko ianareo, ahoanao sisy? Ahoanao sisy? Tsy mahay manao na inona. Zay izany raha hoe amin'ny version Baiboly. Fa raha amin'ny fomba fitenintsika tsotra izy dia mahitsy, dia izao ny filaza azy: raha misaraka amiko ianareo, Jesosy tsy mahay ninina. Zay ilay fomba fitenintsika tsotra azy. Raha misaraka amiko ianareo, tsy mahay ninina nareo raha misaraka amiko. Ary raha mbola ataontsika fiteny mazavazava kokoa sy mahitsy kokoa raha teny hoe raha misaraka amiko ianareo dia vendrana. Ary zany mihitsy ny havana, ny olona tsy mahay ninina dia andiso lalandava eo amin'ny fiainana. Ny ahafantarana fa tsy mahay ny ankizy anankiray any ampianarana dia manao inona foana izy? Mandiso, diso izay rehetra ataony. Zany ny faritra faravakeny, ny famaritana amin'ny faravakeny hoe mahay ve ny ankizy anankiray sa tsy mahay? Any amin'ny fianarana izay misy azy, dia ny hoe rehefa manao ny fanadinana izy na manao zavatra any amin'ny fianarana izy,
dia mandiso. Ary ambaran Jesosy koa, ambaran'Andriamanitra fa amin'ny fotoana izay hisarantsika aminy tsy mahay ninninona isika. Ho diso lalandava tsy mbola nisy riavana teo amin'ny tantara. Ary izany moa le resahana. Raha Saoly mpanjaka teo amin'izany tantara izany, rehefa nahafoy an'Andriamanitra niara-ny fahavoazana. Tonga ihany koa Rehoboama zany, nahafoy an'Andriamanitra niara-ny fahavoazana. Ary izay rehetra mpanjaka nifandimby ka nahafoy an'Andriamanitra, tsy mbola nisy zany olona anankiray na tantara iray tao amin'ny soratra masina ka hoe nahafoy an'Andriamanitra dia nahazo tombony. Tsy tombony no azo amin'ny fahafoizana an'Andriamanitra fa faty antoka sy fahavoazana. Tahaka n'izay nivombiana ny fahasoavana riavana tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Tahaka n'izay nitondran'ny fahombiazana noho ny amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny fifikirana tamin'Andriamanitra izay nataon'ny Rehoboama. Dia toy izany koa no nitondran'ny fahavoazana rehefa nahafoy an'Andriamanitra izy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, todika amiko, todika aminao ny tenin'Andriamanitra amin'io. Toetra manao ahoana ny ao anatintsika ao? Nahoana ny andro fahavoazana ve vao hitodika amin'Andriamanitra? Andriamanitra miantso atsika amin'ny alalan'ny teniny androany. Mamerina ny olona indray hifikitra amin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'ny Jesosy. Ary izay ny resahan'ny tompo riavana, raha miray amiko ianareo, taonao izy, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo, na inona fa ho azo nareo zany. Ny fiombonantsika fiainana amin'Andriamanitra, ny fifikirantsika amin'Andriamanitra, izay no antoky ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka eo amin'ny fiainantsika riavana. Kanefa indrisy fa te olona miovaova ny olona. Hoy ny tenin'ny pretra anankiray tany amin'ny faritra Afrika riavana. Loza mitatao amin'ny fiainan'ny kristiana ankehitriny ny vola sy ny voninahitra. Loza mitatao amin'ny fiainan'ny kristiana ankehitriny ny vola sy ny voninahitra. Fa rehefa jerena ny isanjato ny kristiana dia miova rehefa tonga ny vola sy ny voninahitra. Miova ny fiarahana amin'Andriamanitra rehefa tonga ny vola sy ny voninahitra. Miova, ary izany no anatra riavana. Izay faritan'Andriamanitra fa tsinitsinina ny hery, tsinitsinina ny voninahitra. Fa rehefa Andriamanitra ny mahafoy ny olona, zava-poana izany riavana. Mampandiny tena itsika izany. Fa raha mananatra antsika toy izany ara-ny tenin'Andriamanitra riavana, manao ahoana ny toetra asetritsika aminy? Mazava riavana, ny andinin'ny fahaenina. Rehefa nanarin'Andriamanitra Rehoboama sy ireo mpanapaka sy ireo lohandohany rehetra teo amin'ny fanjakana, andinin'ny fahaenina, dia niaiky ireo mpanapaka ny Israely sy ny mpanjaka ka nanao hoe, ahoana izy? Marina Jehova. Toetra manao ahoana ny asetritsika rehefa tojo ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra isika? Toetra tena miaiky marina tokoa ve, tahaka n'izay aseho an'ireto mpanjaka sy ny mpanapaka Israely reto. Rehefa tafiditra tao anatin'ny fahadosoana, rehefa nandray ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra, miaiky marina Andriamanitra. Marina izany ny fitsaran'Andriamanitra ny marina fa hisika no diso tamin'izay fitondrana. Indraindray riavana, tao mifanohatra amin'izany ny toetra izay aseho atsika rehefa trapavoazana isika. Indraindray tao fanomezantsiny aza no tonga ifanahoan'Andriamanitra, fa maninon'Andriamanitra, fa tsy fanetretena, tsy fiekekeloka sy fibebana sy fanekena fa marin'Andriamanitra. Riavana, impiry Andriamanitra nefa nananatra ny toetra ratsitsika. Impiry Andriamanitra nefa mba nanitsy atsika, nandefa ny teniny tamintsika. Na ny ataoko hoe tsy nisaky ny alahady fotsiny azy, fa impiry ny nandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Manahoana nefa ny fiainanao ankehitriny?
Manahoana ny fiovam-piainana ao ankehitriny? Matoa tsy miova ny fiainantsika. Isika mihitsy tsy manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra. Manaiky amin'ny molotra fa manda ao anatin'ny fotsika kosa isika. Ary zany ry havana, izay endrasan'Andriamanitra amiko, endrasan'Andriamanitra amin'ny olony ankehitriny, ny antony izay hananaran'Andriamanitra sy handefasany ny teniny, izao sy anao anaiky fa marin'Andriamanitra. Andininy fafito ry havana, dia vaky toy izao ny teny hoe ary no ny hitan'i Jehovah fa niaiky izy. Andriamanitra zany tena mijery. Ianao zao mipetraka eo amin'ny dabilio dia mijery makaty ianao. Fa aza variana fotsiny ianao fa Andriamanitra ihany koa maninona atsika zany zao? Mijery atsika. Inona ny ataonao rehefa avy eo? Inona ny ataonao zao? Hanaiky ve ianao? Mijery ny aiza Andriamanitra? Mijery ao anatin'ny fotsika ao Andriamanitra. Apetrao zany ny fanontaniana e. Maninona ny fiainako ny tsy mety miova? Andriamanitra ve no tsy miasa? Andriamanitra ve no tsy manao ny asany? Tsy ary havana. Andriamanitra mandefa ny teniny mananatra. Andriamanitra mandefa ny teniny manitsy. Andriamanitra mandefa ny teniny mampatsiaro atsika an'izay tokony ataontsika. Anjarako, anjaranao ny anaiky na tsia ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany. Faharoa ry havana, voalohany nijerentsika teo teny hoe Andriamanitra mananatra ny olona amin'ny alalan'ny teniny. Mandefa ny anatra mandrakariva zany Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nandraisantsika anatra. Mampatsiaro atsika izay voalazany any amin'ny Timoty hoe ny teny rehetra izay laoka vavan'Andriamanitra mahasoa avokoa ho fananarana, ho fanitsiana izay diso, ho fandresen-dahatra izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Fa ny faharoa izay hitantsika ry havana dia manomboka eo amin'ny andinin'ny fahafito, izay milaza izay efa mivakitsika teo hoe rehefa niaiky izy, anono hitan'i Jehovah fa niaiky izy dia tonga tao amin'ny Semaya indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe efa niaiky izy ka tsy handringana azy aho, fa tsy ho ela dia hamonjy azy ary tsy hahidiko amin'ny Jerosalema avy amin'ny tanany sisaka ny fahatezerako. Andriamanitra ihany koa zany tsy hoe mananatra fotsiny Andriamanitra. Andriamanitra koa tsy hoe mikapoka fotsiny Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, tsy hoe manitsy fotsiny Andriamanitra, fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ihany koa mampahery ny olony Andriamanitra. Manome toky Andriamanitra ry havana. Tsy misy toerakafa, tsy misy teny hafa azahoantsika faherezana manoloana ny ady, manoloana ny sarotra, manoloana ny fahavoazana izay atrehantsika ry havana, afa-tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Aza mitady hevitra ianao fa Andriamanitra androany miteny, amin'ny alalan'ny teny no ampaherezan'Andriamanitra ny olona. Amin'ny alalan'ny teny no hanomezan'Andriamanitra toky ny olona indray ry havana. Eto teny hoe rehefa hitan'Andriamanitra fa niaiky ny olona, nanome toky Andriamanitra fa tsy handringana indray Andriamanitra. Na dia teo aza ny fitraotraon'ny fahavalo, na dia teo aza ny hery sy ny tanjaky ny fahavalo, tsy mahaleo ny toky izay omen'Andriamanitra zany ry havana. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe misy dia misy zany. Rehefa Andriamanitra no miteny zao dia zao zany. Matsiaro ry havana, tamin'ny fotoan'andro anankiray, tamin'ny fotoan'Andry Elisa mpaminany, nisy mosary mafy tao a Samaria tamin'izany fotoana izany. Kaikaika ny olona, dododon'ny mpanjaka, tonga tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra dia rozy ny lehilahin'Andriamanitra, nitaraina zany ny olona tonga tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra teny hoe zao ny tenin'i Jehovah, zao ny tenin'i Jehovah, raha apitsy toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny vary.
dia hoy ilay tananakavanan'ny mpanjaka hoe aiza tsy possible zany. Zay zany le teny tsy possible zany. Na dia hanokatra varavarankely any an-danitra azy ve Andriamanitra, ahoana ny apossible an'izany amin'ny alalan'izao krizy zao? Dia izao mivaly teny, ho hitanao zany, ho hitanao ny fataterahany zany, fa ianao dia tsy hinana amin'izany. Tamin'ny fomba tsy takatry ny saina fa tamin'ny alalan'ny boka, ny san'Andriamanitra nentiny nahatanteraka ny teniny. Ny avatra zany ry havana dia izao, na dia eo aza ny fitraotraoan'ny zavatra maro, tsy mahasakana ny fataterahany tenin'Andriamanitra zany rehefa inotsika ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ary zany ry havana izay resahana eto. Nanaitsika dia miezaka mitady fahamantarana foana, mitady fahamantarana mba hinoana. Tsy ary havana. Andriamanitra mandefa ny teniny mba hitondra fampaherezana sy fatokina ao antsika. Andriamanitra manome tokony olona amin'ny alalan'ny teniny izay hinoantsika tanteraka eo amintsika. Na dia teo aza ny ry havana reto atao hoe fahavalo izay efa nananika sy efa nandravandrava tanàna mandamaro tao amin'ny faritanin'ny Israely atsimo izay nanjakan'ny Rehoboama ry havana. Na dia teo aza ny fahavoazana efa nahazo azy ireo, dia mbola tonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe teneno aminy hamonjy azy aho, teneno aminy tsy hafoy azy aho, teneno aminy tsy hahidiko aminy indray ny fahatezerako. Andriamanitra manome toky, Andriamanitra manomelona amin'ny fanantenan'ny olona indray. Fantaniana mipetraka ry havana dia izao, betsaka amin'ny toky izay efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny teniny. Betsaka ny fampanantenana sy ny teny fikasana izay efa noraisinao na tamin'ny alalan'ny toriteny. Ianao mamaky baiboly any an-trano, ianao mahita soratra eny amin'ny fitaratry ny tomobily, fiara isan-karazany, ao an-trano ao misy soratra teny fikasanao. Fa natao ho vakiana sy ho fantatra fotsiny ve izy ireny? Tsia. Matotojo an'ireny ianao, reny ny teny izay nomen'Andriamanitra, teny fampanantenana, teny fanomezan-toky, teny fankahirezana. Ny anjarako sy ny anjaranao, hino izany? Hiteny tahaka ny reto mpanapaka ny Israely sy ny mpanjaka manao hoe marina amiko izany, marina Jehova amin'izay rehetra. Tsy mitady, tsy anjarantsika ry havana mitady ahoana ny ahatanteraka an'izany. Ny anjarantsika dia izao, ny mino, ny mahatoky fa Andriamanitra rehefa miteny dia efainy izany. Ary izay rehetra lazainy dia hainy atao ry havana. Ary izany ry havana ny hoe nahoana ny mbola hitady hafa hevitra hafa ndray tsika hitadiavana fampaherezana. Nahoana ny hitady zavatra hafa indray hianteherana sy hitodiana azahoana hery. Tsy misy hafa afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dikan'izany dia izao ny hoe mamerina antsika indray izao tenin'Andriamanitra izao. Hiverina marina amin'ny soratra masina. Zany moa no atao hoe fahalemen'ny kristianina zany amin'izao fotoana. Malaina mamaky soratra masina ny kristianina. Ary io dia tena fahalemena io. Kanefa dia mamerina antsika zany ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Handao hiverina ao amin'ny soratra masina, ao no misy ny fankahirezana antsika. Raha efa namaky ianao, efa namaky baiboly isan'andro ianao fa nijanona, androany zany miantso anao indray ny tompo androany, miverena amin'ny soratra masina. Mbola tsy namaky mihitsy ianao fa fitondranao isan-kalahady ny baiboly. Ary nandray rehefa ampitedavana rehefa ohatrany aiza moa le baiboly teo, tsy hita ny misy azy, tsy hita le toerany, tsy hita le izy. Mamerina antsika indray zany ny tompo androany. Ao amin'ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra, io no manome hery atsika, io no manome toky atsika, io no manome fampanantenana atsika, ao no mananatra atsika, ao no manangana atsika indray ho amin'ny fiainana vaovao ry havana. Ry hava malala rehetra amin'ny tompo, amin'izao karemy izao ary ny ry havana, mampandiny tena atsika izany ry havana.
Andriamanitra manantona antsika amin'ny alalan'ny teniny. Andriamanitra mandefa ny teniny mitsabo sy manasitrana antsika fo manao ahoana ny andraisantsika an'izany mba tsy ho fo miavonavona ane, mba tsy ho fo vato anea, ho fo manetry tena ka hiaiky fa marina Jehova, mba ho fo manetry tena hiaiky ny fahamarina ny soratra masina rehetra ao amintsika. Ho amintsika rehetra ny eriavana izany tenin'Andriamanitra izany, raha mananatra antsika amin'ny alalan'ny teniny izy ary manome toky sy mankahery antsika amin'ny alalan'ny teniny. Amen.